Efa ndresaka ny akon'ny filan-kevitry ny ministre izay tanteranao omaly izay ihany sika dia isan'ny noresahana tao ihany koa fa lasa misy olana ihany koa amin'izao fotoana izao ny mpianatra izay mahazo vatsi-pianarana ao la Frantsa ao nitombo araka izay tsy izy mantsy araka ny tsy nieritreretina ihany koa ny isan'ireo mpianatra izay nahazo vatsi-pianarana araka izany mitombo ihany koa ny olana fanampanazavana. Anisan'ny nivoatra nandritra ity filan-kevitry ministra natao omaly ity ny gaboraraka eo amin'ny fandefasana ny mpianatra makany ivelany indrindra ny ao Frantsa. Voalaza fa raha 30 ny isan'ny mpianatra nahazo vatsi-pianarana nakany Frantsa ny taona 7 dia niakatra 200 izany ny taom-pianarana 10 raiky amby 10 ary tafakatra 700 kosa ny taom-pianarana raiky amby 10 vola ho an'ny mpianatra 30 ihany anefa no natokany fanjakana malagasy amin'io vatsi-pianarana io ka noho izany dia lasa ny campus Frantsa no miantoka ny fandoavana ny vatsi-pianaran'ny mpianatra fa rehefa avy eo vao efain'ny fanjakana malagasy izany vola izany. Noho izay gaboraraka ny tranga izay dia nanapa-kevitra ny filohan-teteza mita Rajoelina fa henatra ho an'ny firenena izao zava-mitranga ny Frantsa Chine izao ka noho izany dia notapahana fa horohanina daholo ny tompon'andraikitra eo anivon'ny Conabex. Isy ny atrikasa irana amin'ny tompon'andraikitra Frantsay amin'ny fomba fandoavana ny trosan'ny Frantsay amin'izao vatsi-pianarana izao ary isy ihany koa ny hijinika hifanaovana amin'ny tompon'andraikitra ministera rehetra voakasika amin'izao raharaha izao. Ho an'ny ministeran'ny anatin'ny kosa indray dia nanapa-kevitra ny filohan-teteza mita fa omena ny lehibe ny distrika avy hatrany ny vola amin'ny fanamboarana karapanondrom-pirenena izay omena maimaim-poana mba hahafahan'ny vahoaka malagasy mifidy amin'ny andron'ny fifidianana ka tsy maintsy ahitana vokany izany.